Halleluja. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy Tompo. Soran'Andriamanitra voromaro indray tsika androany noho ny amin'ny fahasoavany. Ary androany alina ianao dia andre sady iaino ny feo an'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ao amin'ny Facebook live koa na en direct. Nisy fahatarana eo amin'ny 6-7 minutes eo moa ny fotoana manao zavatra tsy mora. Ary mankahery antsika rehetra izay mbola ao anatin'ny atao hoe confinement zany. Fa ny aty Tamatave moa zany dia sorina n'Andriamanitra fa efa déconfiné fa mikasibosany tsy maintsy arahany. Androany antsika asianao dia nifanaraka amin'ny alalan'ny publication hoe tonga ny fotoana mety. Amen. Tonga n'ina zavady? Tonga ny fotoana mety. Ko anomboka tsika afaka 2 minitra eo miresaka amin'ny Facebook zany anomboka tsika afaka 2 minitra eo ny atao toerana zany ny atao trano tiako mba tena iomana amin'ny fana tena hoe vonona tsara andre feon'Andriamanitra, andre ny tenin'Andriamanitra. Itsika kosa izay manaraka direct dia tiako raha mba nahitaitra an'ireo namantsika amin'izao ora sy minitra tenenako zao hoe efa mandeha ny fandaran'ny Soteria na pasteur Rija na dada Rija zay mahazatra anao mety foana. Dia raha mba mety ianao amenay 30 secondes ianao na 2 minitra mba maka diloilo zay misy eo aminao na menaka bolo io na menaka fanendasana fa tsy avana menaka mbola tsy niasa fotsiny zany na menaka machine coudre io na tsy fantako mba homany ho atsika eto zany moa tsy mila manomana fa ty efa misy satria arakaraka ny fitarian'ny fanahy ety isy fanisorana rehefa aveo dia anao ihany anositra tenao fa za hivavaka avaty akory amin'ny aran'i Jesosy mba ho activena amin'izao andro mahafinaritra zao na koa hoe andro sarotra izao ny atao hoe tonga ny fotoana mety. Raha ohatra ka sitraka ao zany dia atao hoe iomana kely zay dada Rija na iomana kely zay pasteur dia mitsorika kely anao maka ao an-dakozia na menaka pomade fosara mety na pomade tigre mety. Rehefa mety ho menaka zany dia mety tsy mifidy io zany na inona ny menaka fanaovana motera reny fotsiny angamba no ajanona fa raha mbola tena hoe menaka sakafo menaka reny dia azonao atao tsara zany zay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ao ianao dia anomboka tsika afaka 30 secondes eo ka tsy fantako ty menaka ty rovina no ilaina rovina fa eny ambony tomobile eny no tenen'ny tompo tenen'ny tompo hoe asaivo manomana menaka ny olona fa fotoana mety zao. Alleluia. Lasoverina akaikinao hoe inona zao ty fotoana ty aminao mazava hoe fotoana mety zao fotoana mety mihitsy satria na itsika raha mamonjy an'izao alim-bavaka zao efa nanomboka tamin'ny heriny tsika no misakafo eto azonao tsara hatramin'ny nanomboantsika alim-bavaka samy misakafo any an-trano dia ny maraintsika no misakafo eto maraina tonga dia tena tobaka be ny sakafo mofo menakely raha manonaka mofo gasy dité cacao tsy haiko inona koa ny sasany be dia be ny sakafo antsika eto rehefa maraina ary zany hatramin'ny nanomboan'ny alim-bavaka dia tsy tapaka io famatsianantsika io tsy hoe avaiza mivola ary zao ndray zany aloha tsy haindray zay ho ataon'ny tompo fa nanomboka tamin'ny herintsika nomeny tompo vary sy loka teto zay tena nahafa-po be mihitsy ary nefa tsika 20 reo mba tsy tenenako hoe 20. Alleluia. Nefa dia mbola entohany daholo rehefa aveo dao mba hitetanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy satria tonga ny fotoana mety. Rehefa tonga ny fotoana mety dia mety daholo ny zavatra rehetra ka mila mifaly sy mifantoka amin'izay ianao. Ho anao ihany koa zao karazana fahasoavana tonga eto aminay misy miantoka loka maraina atoandro hariva vary iapitany aminao zao satria miaraka aminay eto foana ianao marina fa mety hoe mbola ianao ihany angamba mandro sakafonao sy andama fa ho avy aminao zany ary minoa zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Iresaka tsika mahakasika ny hoe tonga ny fotoana mety efa nivavaka tsika teo fa na izany ary mbola metraka amin'ny fotoana am-pelantanan'ny tompo tsika satria zao vao misy tafiditra miaraka amintsika ka samy ivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ametraka an'izao fotoana zao am-pelantanan'ny tompo mba tena hoe hiasa ilay anjelin'Andriamanitra ilay anjely izay irano amin'izao vanim-potoana zao manao vamainina mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo tsy mitsahatra misaotra sy makasitraka anao zay Andriamanitra velona ny Andriamanitra zay ivavahanay Andriamanitra nampiomana anay amin'ny diloilo raha amin'ny tontolo ara-nofo dia nampiomana anay amin'ny angady sy ny arina satria zany ny fitaovana ty amin'ny ara-nofo fa ny fitaovana kosa ny amin'ny ara-panady hoe raiso ny tavoara feno diloilo
mandehana makany amin'ny toerana anankiray tahaka zao, raiso ny tandroka ao, feno dililo, mandehana makany amin'ny toerana ray tahaka zao ka hosory hanina fa izy no voafidy. Androany tompo amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny teninao no anositra voalohany, aoka ny teninao no anarina voalohany, ary na iza mikasa naraka ty fandarina ity, ny fitahinao manaraka azy, ny fandresenao manaraka azy, ny voninahitral manaraka azy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dao ity tanana mafy ny tompo amin'izao fotoana zao. Alleluia. Efa imbetsaka tsika ny resaka ny amin'ny hoe tonga ny fotoana mety, fa andro antsika dia mbola hanoy an'izay resaka izay foana. Hoy izany hoe fa inona moa zany ny tena fiafarana izy ity? Tsisy fiafarana ity zany raha voasana foana, fa mois-d'août moa dia volan'ny fisaorana. Hoy izany matoa ianao misaotra, nety zany le izy. Anontany hoe le boka folo fa ataony nanana toe-po tsy normal, taony nanana toe-po tena normal dia anankiray ihany. Fa samy misitran'i Jesosy daholo na manana toe-po normal, na ny malala fomba na ny tsy malala fomba. Satria efa tonga amin'ny fotoana mety, ka na tsy niverina ny saotra raha sivy fa ny anankiray, ary en plus mbola tsy jiosy fa mbola hafa firenena. Zany hoe olona jentilisa ny tonga ny saotra teo. Dia tsy nampaninona ny tombo satria efa mety le fotoana dia sitrana daholo izy rehetrarehetra. Noho izany mahalala fomba fotsiny rehefa tonga amin'ny fotoana mety, mba ahafahan'Andriamanitra mitsindro anao le fotoana manaraka indray. Misy olona mahaino avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ankamaroan'ny olona eto amin'ity fiainana ity, tsy misy olona eto ambony tany fa ny ankamaroan'ny olona dia tsotra be hoe miresaka izy arakaraky ny niveau zay misy azy, arakaraky ny avo zay misy azy, arakaraky ny refo zay misy azy. Azavaiko anao tsara, ny olona rehetra dia miresaka araka ny niveau zay misy azy. Zany hoe ohatra raha misy olona zao mikarama 500 000 par mois, ohatra zany karama 500 000 par mois ny olona anankiray, dia rehefa iresaka tsika hoe andaontsika anao inona re zany ohatra ny andaontsika anao zavatra anankiray isam-bolana mba ho atsangatsika amin'ny Desambra le izy, mba ho atsangatsika le izy amin'ny volana Desambra. Dia i olona mikarama 500 000 par mois io tsy afaka iresaka zavatra betsaka amin'ilay zavatra amina miliara atsangana amin'ny Desambra, fa afaka miresaka koa izy coticotana hoe cotisation, hoe aloha mba 10 000 par mois zakanay satria izay ny anay ho anareo hanina kosa dia tsy haiko izay ataonareo fa ho anay aloha zany dia izay ny anay. Asa misy mahazo zavatra resaka ve? Hitanao ny Andriamanitra. Hoe hitanao ny Andriamanitra. Raha misy olona manana an'izay, raha ohatra koa sika asianao tsy maintsy zany hoe izy zany raha vao mandre zavatra dia tsy maintsy miresaka izy na mireazira na mihetsika arakaraka ny larina zay misy azy, plus no ataony eo satria izay le misy anazy. Fa raha ohatra koa saka Bill Gates, izy moa Bill Gates ilay milliardaire numéro 1 to ambonin'ity tany ity, aranofo ny resantsika. Raha izy maino an'izany hoe tsika namboatra n'ity trano ity 700 millions vola ilaina, dia hoy izy tsy plus no ataony eo, fa afaka miteny izy anao nareo tsara tsy anao nareo vitaiko rery, satria manino miresaka izy arakaraky ny refy misy azy. Misy mandeha anavy amin'ny anaran'i Jesosy, misy maino anavy amin'ny anaran'i Jesosy, miresaka antsiray za zao andalana makaty dia nisy niteny tamiko anaty telefona hoe dadarija firy ny ankizy miasa trano, tsy mihoatra ny 20 ny ankizy miasa trano, na ny karama zany na ny miasa tsitrapo, dia tsy mihoatra ny 20 ny totaliny. Dia ozy izy itona goteo any olona 20 any ara-pitso, dia miantso azy azafady isaka ho hainao azafady fa mba te hivavaka ho anao te hisaotranao. Ianay ay ve ato amintsika ato izy mpanao composé ny asany mpanao lasopy supreme ny asany dia mpivarotra jus ny asany, dia mandehandeha reny. Ny resaka izy amin'ilay niveau misy azy, tsy niresaka ciment izy satria mety tsy takany zany, tsy niresaka vy hoe anay 1,5 million izy satria mety tsy takany zany, fa lay saza azy dia nidirany kosa. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana mety, tsy nay niveau misy anao tsony no tokony hivoaka amin'ny vavanao, fa niveau ambony no ianao no tokony ho resahanao. Misy mahazo zavatra resaka ve? Afaka miresaka ianao hividy fiara, tsy niveau anao mihitsy zany satria tonga amin'ny fotoana mety. Izy no mampanofo ty raha ngaty izay andraisanao azy, fa rehefa fotoana mety dia fotoana mety. Amen ve? Hitanao ny Andriamanitra. Car chacun parle à son niveau. Ona tsara? Chacun parle à son niveau. Alléluia. Tenegnao chacun parle à son niveau. Chacun parle à son niveau. En teny français hafanay dia chacun parle à son langage, le langage de sa taille, arakaraky ny refiny no itenenany. Zay ny tsirairay avy zay. Aoka ianao hifantoka amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Hitanao
na ny mpanjaka ny resako eto. Zaza rehefa afa miresaka amin'ny ray aman-dreniny, mpangalatra zany eto ny resahako. Raha misy mpanjaka, raha misy mpangalatra zafady makidina be ankizy kely anankiray, de rehefa iresaka aminay ray aman-dreniny mpikidina be, de fantany tsara hoe zanak'izy ankidina penay. Efa nahita tamin'ny gazety misy mangataka hatrany amin'ny 1 million d'euros, nefa eto Madagasikara mipetraka, satria zanak'olona tena enjana be eto amin'ny tanàna na azony. Ary efa nahita koa tao Antananarivo vola 2,5 millions FMZ nangatany amin'ilay ray aman-dreniny amin'ilay kidnapping, satria fantany hoe iza le zanak'olona nangalarintsika. Mampime be raha ohatra ka hoe zanaky tsy haiko hoe iza farany manankareto nangalarinao, kanefa ny 2,5 millions ny angatahnao. Maty amin'ny tsisy dikany sady gadagada amin'ny tsisy dikany. Ary takany tsy rançon akory na takalonay akory ny andraisan'le ray aman-dreny an'izany 2,5 millions zany. Na ny mpangalatra zany rehefa iresaka aminao, de miresaka izy amin'ny niveau atakarany fantany ianao. Alleluia. Hitanao ny Andriamanitra. Hoy hoe hitanao ny Andriamanitra. Na iresaka toerana io koa, toerana andresako atsika isanao, toerana be de be tsy samiditra amin'io satria maninona resaka tay le izy. Do raha mba hitra teo amin'ny Calypso tsisy farany nefa ny anao raha miditra sady tsisy misambotra, tsisy mangalatra, tsisy maninona na antany fotsiny areo mba sendry hijery menu azafady, satria misy zavatra karakaraina tsoatsy de mba tianao fantatra ohatrotranao na menu amen'le olonao ianao, tsisy problème zany, tsisy maninona anao. Fa misy karazan'olona tsy samiditra ao mihitsy, mangovotra amin'ny pararehetra. Raha vao tafirao tonga de mitady WC zaka ny WC zafady fa tena enjana be ty resaky ty. Ary remarqué fo nge raha misy olona entinao miditra atao karmela voalohany, de hozy izy ohatrany aloha pose rehefa makomana nefa tsika atao raha cool be, sady tsy mikravaty tsika, tsy manina fa cool tsika. Fa tonga de matahotra fotsiny izy vao manitsaka an'le carreau. Tamin'ny tesy mbola anisan'le telengeza be moa zany zao le hoe mbola tsy vita zany ny trano, mbola panamboarana trano, de tsara taterina ny trano any amina toerana misy mety daholo aloha fitaovana rehetra fa juste fitaovana tsotsotra rehetra izy. Tamin'le mbola anisany iny, de ino mahavariana azy, de ino ny anontaniany le nitona azy, ino marô tsy ohatrino e, ino ndray no anontaniny, ino télé be iny, ary iny mbola ao iny mbola iverina iny rehefa tena vita tanteraka ny tranontsika ndao tetana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Miresaka ny tsirairay amin'ny langaziny, miresaka ny tsirairay amin'ny possibilitéany, miresaka ny tsiraray avy. Fa Andriamanitra koa nefany rehefa miresaka aminao dia miresaka araka ny refiny. Enao ara miresaka araka ny refinao. I Gérard le akaikinao miresaka araka ny refinao. William le hôpital-tranareo miresaka araka ny refiny. Zay de ny full point amin'ity fa ohatra mbefa déconfinement ka misokatra ny lalana tsy mila vanina tsony zao. De mba mandeha izy. Satria manana fiara izy tsy haiko na minibus na 4x4 na 205 tsy fantatro. Andehanana ny full point. Fa le patron nareo, le deba be anareo ampiasany miteny, tsy androko mihitsy zay sokafany kilana ty fa te ho any Dubai aho. Manina izy miresaka an'izany? Manina tsy mitohy amin'ny raha Jean-Claude Tombadika amin'ny firesany? Satria ny olona rehetrarehetra dia samy miresaka araka ny refiny. Ary tsy azonao ferina mihitsy Jean-Claude raha iresaka hoe ho any Dubai zay, satria izay ny refiny. Tsy azonao ferina William raha iresaka hoe ny full point zay, satria izay ny refiny. Ary tsy azonao ferina le anankiray tena hijanojana ato trano zay, satria izay ny refiny. Fa maninona Andriamanitra rehefa tonga iresaka aminao, novainao ny refin'Andriamanitra. Maninona Andriamanitra rehefa tonga iresaka aminao, hovainao ny refiny. Anambady ianao amin'ity tao ty. Zara vao saran'olona telo samy hafa tamin'ity. De tsisy farany hoy Andriamanitra za tsy afaka iresaka amin'reto olona reto mihitsy raha izany. Anao zava-magaga aminao amin'ity tao ty. Magaga le négatif angamba fa tsy magaga le positif. Tonga de miresaka izy satria manino izy Andriamanitra ianao miteny zany, satria za zao tsy naomby tamin'ity varotra rava vola nanambady ary very vola zao makatsy magary mba nanana sary fa nisy nahitaka tambolo madinika de ohatra zao ka hoana moa ny aomby tampoka amin'ity mois de août. Tanao miresaka an'ilay succession ana zavatra tsy nanjary taminazy izy de veriny fa ohatra n'iny daholo koa ny zavatra rehetrarehetra. Fa zao ny tiako resana antsika isanao Andriamanitra rehefa miresaka
dia amin'ny niveau misy azy. Amen. Hoy izy tamin'ny Maria, itoejazy ianao. Zao tsika miresaka zao izy. Miresaka tamin'ny refiny le anankiray, ahoana ny atateraka an'izany? Za Josefa mbola tsy niray, zay ny refo voalohany. Za olona mbola tsy nikasendela, zay ny refo faharoa. Fahatelo, tsy ho resa be tao tanàna ve zany satria lalàny Jiosy makasy mangaridy, be vokatsy nanamba zany, resa be zany. Zay ny be dia be zany nahatonga ny Maria ny teny hoe fa i Maria koa rehefa namaly, dia namaly araka ny refiny. Tena hoe anao io ny problème anao rehefa miresaka aminao Andriamanitra hoe. Io problème rehefa miresaka aminao Andriamanitra. Miresaka avo be Andriamanitra hoe Resaka avo be Andriamanitra. dia ampidinonao ambany kely. Tampidinao ambany kely. Ary rehefa manao zay firesaka zay tsika dia ny devolo azy nonotsika. Satria ny devolo miteny tsy hanan-karena anao fa hantra. Oui, zao ianao fa tsy pampindrana anao pampindrana. Oui, satria zay ny moramora inotsika. Fa akaro ny fononao. Amen. Takaro le an'Andriamanitra. Hoy hoe takaro le an'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Hallelujah. Hitanao ny Andriamanitra. Amen. Hoy hoe hitanao ny Andriamanitra. Amen. Zao nefany rehefa tonga amin'ny fotoana mety dia mila ialanao le niveau misy anao. Hallelujah. Ona tsara azafady. Rehefa tonga ny fotoana mety. Rehefa tonga amin'ny fotoana mety dia mila ialanao lay niveau zay misy anao. Ny vola teo am-pelantanantsika zao arabaky teny, tsy nisy nanao plus, tsy nisy nanao kôtikôta, tonga dia vola amikesy. Kely ny vola amikesy. Fa nisy hoe 20 millions zay. FMG. Maria tsara ve anao? Io ny tao. Io ny nananantsika. Ozy Andriamanitra nefa atao anatina famangina intelo ny sesy amin'ny alina telo samy hafa. Pasteur Rija, ataovy amin'izay ny tranoko. Fa izao ny fotoana mety. Efa tamin'ny mois de janvier io ary maro ny olona nalefa niresaka tamiko tamin'izany. Misy amin'izany amintsika manatrika eto. Tsy efa tokony bakarina amin'izay hoe ty trano ty dada fa manomboka mafinaritra be. Tsy efa ato anatiny nge tsisy olona nefa raha vao mijery any ambony any eo mandresy be tena korotandrotana pitsaina hoe brocatera ve sa ina ny ambony tafitsika eo. Maria tsara ve anao? Okaloha mahatonga na miteny okaloha satria 2 millions vola hitako, 3 millions vola hitako. Ka reny olona nefa indramin'Andriamanitra miresaka amina. Fa mbola tsy le nofy mbola tsy le nofy. Rehefa nanomboka amin'izay ny olona fahatelo fahaefatra fa vita hatrany mifampito ny olon-tsotra. Misy olona avy any ampitan-dranomasina. Raha manao trano nareo mba te handefa 100 € zay Doza hoe 100 €. 100 € zany eka 2 millions FMG. Trano amboarina nefa nyty tsy 100 €. Ka hoana moa ny afahako anetsika an'ity trano ty amin'ny alalan'ny olona anankiray ny andafy miteny hoe anome 100 € tamin'izany zany resahako zany. Fa rehefa nanofy aho, hoy Andriamanitra hoe hiaraka aminao dia nisy tanana zay napetrany teto hiaraka aminao manao io trano io izy. Dia ohatra mbola ravy aminao dia avereno, dia miverina amin'ny endriny hafa. Dia ny fahatelony amin'izay i mama amin'izay niteny tamiko hoe Dada Rija, tonga hono ny fotoana mety ny amin'ny trano. Dia za mantsy mama 20 millions ao ny vola misy mamy avy amin'ny rakotra be raha zavy miaraka amin'ny ambina kesy kely tena ny kesy zany ohatran'izay tsy mampitenonona. Dia ozy izy miainga fa fotoana mety. Dia zay nanaovako publication tamin'ny Facebook hoe 20 millions vola ilaina ampelantanana, 700 millions vola ilaina fa miaingitsika amin'izao daty ary 90 jours io ndray tsy taridalana io fa io finoana io. Ho azavaiko anao fa manina anao mila mbasa finoana rehefa tonga amin'ny fotoana mety. Ho azavaiko anao rehefa aveo manina anao mila mbasa finoana rehefa tonga amin'ny fotoana mety. Fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny fotoana mety mety ho azy na tsy ampiasa finoana izy ianao. Non. Tena ianao ho azava aminao hoe rehefa tonga amin'ny fotoana mety tsy maintsy mampiasa finoana ianao. Tsy maintsy mampiasa finoana. Finoana zany hoe 20 ampelantanana 700 ilaina. Ndao andeha 700 zany miaraka amin'ny finition karaha mampiasa vary, loka, vy, ino tisy ty, vato, ciment, fasika, loko, carreau, rehetrarehetra. Raha ianao nitotona an'izany teny zany ataovy amin'izay izy nefa 20 ampelantanana, inona ny ataonao? Tsy maintsy hiresaka ianao amin'ny niveau anao. Andriamanitra zany ke mikaraha main par mois na io rehefa économie nandritra ny 30 taona io ka hoana moa no hoe tonga dia ataovy zao. Dia ho azavaiko anao zay rehefa aveo mitanao Andriamanitra. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana mety mila ialanao le niveau misy anao. Samy io zao fotoana zao manao déclaration prophétique à 5 secondes à 10 secondes. Za tsy amin'ity niveau ty intsony. Za amin'izay zavatra resahan'Andriamanitra. Samy miteny amin'ny tenany. Alléluia. Samy miteny amin'ny tenany fotsiny. Hoy amantsika hoe samy miteny amin'ny tenany.
tsy fotoana zao ijerevanao karona ijerevanao tapatsitsy efa azonao majerena malalaka rehefa vita fivorimbavaka ty fa mitenena amitenao ianao tsy mijanona amity niveau ty tsony mandeha am'le niveau ianao zay tenenin'Andriamanitra am'izay hitatsika asianao Andriamanitra hitatsika asianao Andriamanitra Amen. alleluia lioka efa nino efa samy miteny tamin'ny finoana raha hoe juste miteny ana dia mba miteny dia tsara ny tompo fa tena miteny eny ianao amin'ny finoana lioka 1:26 io dia tantara Marie zay efa fantatsika tsara fa mivanginy ilay anjely zay atao hoe Gabriel lioka 1:26 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary tamin'ny fahenim-bolana 6e mois dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho an'ny an-tanàna anankiray any Galili atao hoe Nazareta dia fantatrao tsara hoe nakaiza le anjely io rehefa avy eo ao a fantatrao tsara nakaiza le anjely io nakaisaka le anjely io rehefa avy eo nakaisaka le anjely io le nirahan'Andriamanitra ho ao Galili io nakaiza nakany amin'iza ya nalefa tany amin'ny Marie ao a tonga zany ny fotoana mety ho an'ny Marie ahoana tsara zafady tonga ny fotoana mety ho an'ny Marie dia ianao dia hiteraka zazalahy wa dia niteny Marie nanao hoe ahoana ny ataterana zany tsy possible zany za tsy malala hitanao ohatrany hoe tonga ny fotoana mety atsangano ty trano ty dia za zany a rehefa ohatran'ireny dia aleo mangina rehefa tsy manana finoana ianao hoe dia contrenao le izy ie ao ataontsika ty fa mbola mandinika kely za io aloha raha miteny an'izay dia hoe ahoana moa ny anaovana an'ity 20 millions ny ampiana tanana mba adiny ihany le resaka raha tontonclé tsy zany no resanao eo zany tsy azonao atao zany resaka zany fa aloha raha mangina hoe mbola mandinika tsara mbola mieritreritra tsara fa zany ndray dia anao tompoko aloha miteny an'izany any tompo toy izay miteny hoe ahoana ny ataterana zany satria miresaka amin'ny niveau ny Andriamanitra eo afaka mitondra ranonaina tsy hitany masonao mako anatin'ny kibonao izy afaka tsy mampiasa zany koa izy afaka tonga dia zay ny fanan'Andriamanitra zany ka ranonaina tsy possible tsy hoe inona ko zany izy hitsofoko anatinao ary tonga dia efa tataratatata maria tsara ve tsika asianao hitantsika asianao Andriamanitra alleluia rehefa tonga ny fotoana mety dia mety daholo zay ataonao ary tonoko fa amin'ity volanao ty mety daholo zay ataonao mety daholo zay ataonao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hoy hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria anjaranao zao ny impossible lasa possible zany no zavatra mitranga rehefa tonga amin'ny fotoana mety ina tsara hoe zavady ny impossible lasa possible ny anjaranao sisa gina sy valalanina sisa ny anjaranao zany hoe lasa saina sisa ny anjaranao satria maninona tsisy vocabulaire efa fantatrao mahazava ny zavatra miseho anao tsisy vocabulaire efa afaka manazava ny zavatra zay fampiasanao tsisy tenekonao tsisy vocabulaire tsisy fa vocabulaire fampiasanao hatramin'izay tsisy inona zao ny vocabulaire fampiasa amin'ny Marie entina hanazavana ny zavatra mitranga aminy tsisy dia tsy haiko manazava azy aminareo ka tsy haiko vao niteny an'iny izy nisy zavatra zao fotsiny tao kibo iny mba zava ohatrany ahony dia tsy haiko ka tsy haiko karantsoro ny eritreretantsika anaovana ny hatreo amin'ny dalina zao nefa zao tsika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany na amin'ny herin'ny rapitso efa manao dalina tsy 40 jours zany akory 15 jours sa 17 jours ahoana tsy haiko ary tsika amin'ny miara-miasa amina ingénieur fa tsy hoe kajin'olona mpamorona toroteny no manangana ny eo ambony eo tsisy ninaiko ambony eo miakatra any ambony any ary afanipana mi satria avo loatra le trano nefa mbola tsy hijano nefa mbola hiakatra am'le ambony fa tsy haiko ekane ho azonao zavatra resava ekane ka ho azonao zavatra resava ho atsika koa zay mivezivezy mivoaka midra dia idina le izy sady idina foana isaky mivezivezy ya mba tadina kely zany zay tahiny tompo manokana antsika rehetra lasaovana akaikinao mangina sy valalanina sisa hoe zay sisa no anjaranao dia mitanaka dia mino amen na i Josefa koa rehefa tena tonga ny fotoana ahoana tsara hoe ino moa zany vocabulaire ampiasako am'zany be vokako ianao nefa tsy niraisako ino moa zany anaran'izany amin'ny dictionnaire zany misy milaza an'izany 24 heures ianao fois 30 akasaina zavady andinika hoe
ino ty mitranga amiko ty Amen. phrase inona ny telefoneko any ranona nazavako an'izao zavatra magaga miainako mitrango zao. Amen. 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 Alleluia. Tany a Rosia, any Russie, any Vladimir, misy ankizy mpianatra bourse ny mba raisany. De ozy izy, za ozy izy tena anome, ary de tena nanome be izy amin'ny maha-boursière azy. Atsika. De tsy haiko ny toriteny tamin'ny herinandro any ohatr' zao de vita ny toriteny tonga de ozy izy resy lahatra anay fa hanampy. De ozy amantsy azy mitomany eo sisa ny azoko atao fa boursière anao tsy tokony anao an'izao. Tsy tokony anao an'izao fanampiana ny Carmel zao anao raha boursière le indray mandeha de fa hitako hoe ampy milamina. Fa tsy tokony anao an'izao ianao azafady aza mataotry anao dadarija ozy izy. Efa tsara resaka zay s'Andriamanitra. De tsy tafandry mandry angamba izy ty tany. De niteny izy hoe nandefa fijorona vavolombelona izy. Ohatra izy ny fijorona vavolombelona mba ampitao amin'ny fiangonana. Alefa soara hoa de nataony vidéo. Zaho izy nandeha amin'ny toerana anankiray izay fahaliako matetika isan'andro rehefa ho any am-piasana de tsy maintsy mandalo amin'ny toerana io. De nahita 5000 rouble mosa inona tsy haiko ny vola russe. Nahita 5000 rouble teo ohatrany hoe 20 000 ariary izy ny vola farany lehibe indrindra ny Madagasikara. De 5000 rouble koa ny vola farany lehibe indrindra eto amin'ity fireneny ity. De ino izy eo amin'ny 1,5 million eo zany izy raha tonga aty le 5000 zay. Azonao tsara ve nahita ozy izy de mipetraka ozy de misy olona mandalo izy rehetra tsisy mahita fa de io ary tamin'ny ala ozy izy de ozy anaovako an'izao ty anaovako an'izao ty anaovako an'izao ty de nieritreritra hoe sady tsy ny sasarako ty tsy borsako ty tsy nalefa ndray mandreniko ty tsinitsinonako ty ka hoana moa ty sao de mba avy amin'Andriamanitra ty ampitaina makary zay ozy izy natonga nananao an'iny ka natonga nanteny aza miasa saina akory ianao fa Andriamanitra nandefa an'iny. Alleluia. Alleluia. Zany hoe raha Andriamanitra zany no niteny taminao fe ataovy ny trano. Misy olona ny ambadika any ataony tsy mahay manazava, ataony tsy mahay manazava ny zavatra ho ataony amin'ity trano ity. Alleluia. De ianao ndray ataony tsy mahay manazava ny fomba nanaisanao an'izany. Amen. Ary ny trano tsisy fanazavana ny fomba nitsanganany. Zany hoe tsisy zavatra azonao azavaina zany mahakasika atsika. Alleluia. Fa Andriamanitra ny tao anatiny. Amen. Zay karazana ositra tsisy mahay manazava zay. Omano le dililonao. Tsy haiko mety zao ianao ngamba vao manaraka eto amin'ity fahitalavitra amin'ny Facebook ty. Manomana dililo, dililo ina izy pasteur, na dililo ina ita mety foana, na dililo coco, na dililo rehefa mety dililo, na dililo fanao mitare, na fanao mivantana rehefa tsisy akaikikaikinao, de omano fa ilaitsika zay rehefa vita ty fandarany ty amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao Andriamanitra. Amen. Amen. Hoy hoe hitanao Andriamanitra. Amen. Hoy hoe hitanao Andriamanitra. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alleluia. Tonga ny fotoana mety. Alleluia. Tonga ho an'ny fotoana mety. Amen. Ko satria tonga amin'ny fotoana mety de nandeha zay sy raha lazo. Tsika isanao moa nandeha tary amin'le varotra meuble tary. Jerijery zay tany zay. Ny vola mbola tsy ampy ny trano mbola tsy vita fa satria le fotoana mety. De lasa mba nandeha jerijery de sasa mba miodikodiny reny ataoko mibroko am'izay hoa. Za am'ty manko tsy afa miodina. Azonao samby zay? Ya. De nijery de izy tonga de mandeha amina million. De nijery latabatra tonga de mandeha amina million. De nijery armoire songa de sady fansina boky any misy lakle amina million daholo. De ohatrinao hoe izy telo reto. De izy le olona, zao ny vidin'izy telo reo, tsy tononoko anao zany le izy. Tena ohatran'ny mba tiako aty Enao zany raha iresaka amin'ny refinao de aleo lo vita ny trano, aleo hiakatra ny safodazy, aleo andeha zao mba mijery antony. De zay. Maria tsamy antsika isanao. Tahiny tompo manokana antsika isanao. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. De iny zavatra iny nalevako tamina olona anankiray fotsiny tany Antananarivo. Mba jereve reto ohatrotro zao mety hoe reto raha mba reto ny fanako amin'ny brosy izy. De ozy izy. Tsara ozy izy fa aloha aty no mijery. Soka mba misy moramora aty. Ka na misy mora ary any tsara ny tompo. Ny frais zay avany makaty koa de mbola kotiny mety hitovy any le fahafantarako azy zay mety ho elanelany kely ngamba 100 000 anao ndrany de oza anao ihany vidy aty aty izy tonga de hitanao fa tsisy vaky tsisy rodry anao mihitsy no mijery mahita maso ohatr'izao sy karazany toy zay any ambony camion de mety vaky tapaka anao tray de tsisy maharatsy azy ary isorako an'le olona zay nanampy an'izay hevitra zay hitanao Andriamanitra fa vao vita zay tonga de nisy olona niantso anahy inona zavatra ilainao birao le rehefa vita le biraonao de nalefako tany le sary
dia ozy izy anary eo. Hallelujah. Hitanao? Hitanao ny trano mbola tsy vita. Ianao tsy afaka miresaka teniko anao rehefa tonga amin'ny fotoana mety. Rehefa tonga ny fotoana mety. Ary io aleveny impito mandifotr'olona misy le niveau misy anao. Satria raha le niveau misy anao e. Satria raha niveau misy anao dia tsy aly eo mihitsy ianao. dia tsy aly eo mihitsy ianao. Fa manaova firesaka ny olona miresaka aminao dia Andriamanitra. Amen. Manaova ny fijery zay nijery taminao. Manaova ny famanginy. Ino ny famanginy zay namanginy anao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitatsika asianao Andriamanitra. Eto dia te akasitraka manokana ny pasteur Lourenaldo zay mijery amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoana mety ozy izy a. Sandro Finissa, alléluia ozy izy a. Révérend tain'Andriamanitra ianao, révérend Zacharias Anol. Ny tompany tanao tonga koa amin'ny fotoana metinao a. Rolina Ranarson tonga amin'ny fotoana mety antsoka ianao rehefa avy eo a. Taina manokana misy resaka mba mahafinaritra. Coucou. Ya. Angelica Louise taina manokana. Zakanirina Anolin Stéphie Rave mbola maro be ny eo ambany ao a. Taina manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Rolina moa fantatsika fa louange to izy a. Alléluia. Misy afatra omeny tompo afatra tsara le izy a. Afatra tena mahafinaritra fa tsy afatra hafa le mahafinaritra misy heviny tsy zay fa tena mahafinaritra ara baka teny mihitsy. Tompany hitantsika rehetrarehetra. Ka mba misy mampatsiahy kely anazy zay sokana hoe azadino miantso ny le zanaka vavitsika iny a. Taina manokana tsika rehetra. Ya. Zao zavatra resako rehefa tonga fotoana mety ny impossible asa possible. Mangina sisa ny anjaranao, vanaka sisa ny anjaranao satria tsy misy vocabulaire avy aminao. Mazava zay zavatra ho ataon'ny tompo a aminao. Tonga dia resaka fahasoavana tsina no mitranga. Ny atao hoe fahasoavana manko a amin'ny vocabulaire tsotra, amin'ny formule tsotra, zavatra tsy mendrika nefa ny tolorana. Inao azafady? Tsy mendrika nefa maninona? No tolorana. Be dia be ny mevitra fa ny fahasoavana dia gratuit. Esory ao an-tsainao zany. Ny fahasoavana tompo dia tsy gratuit. Non. La grâce n'est pas gratuit. Ny fahasoavana dia payant aloha. Ozy anao resaky bola ndray azafady, tsisy ny resaka an'izany mihitsy teo. Hitanao Andriamanitra. Ny anaran'ilay zavatra entinao mandoa an'ilay fahasoavana. Rehefa ty menaky ty zao tsy gratuit na zao konty to amin'ny score. Rehefa nalefa ty dia 21 000 ariary sa 27 000 ariary nitakiny taminahy. Zay zany raha ity menaky ty zay. Zay raha ity menaky ty. Fa ny fahasoavana, ny andoavana amin'ny fahasoavana rehefa men'Andriamanitra fahasoavana ianao dia alohanao ny finoana le zay vo active aminao. Fahasoavana zao zany hoe hitoejazy ianao, zavatra tsy mendrika ianao. Ianao tsy fantarakory na momba na inona mbola tsy landany fahaizana ka tsy hita test. Maria tsara metsika ianao. Kona moa tonga dia afana hoe manambadinao fa dia efa fatoky ianao moa zany izy. Anefa ny anjery zany tonga dia bevoky ianao. Bevoka votiny tsotrao. Dia niraisiny Maria tamin'ny voalohany io izy niraisiny tamin'ny ady hevitra, tsy matateraka an'ilay izy zany. Tamin'ny faharoa izy niraisiny tamin'ny refiny, ahoana moa zany fa tamin'ny fahatelo izy ao ka ho atao amiko. Finoany zay. Finoany zay. Zay le anjely vao manatateraka. Hitanao Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra. Ka be dia be ny fa ny fahasoavana dia gratuit. Non, 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 jamais et non. Ny fahasoavana tompo dia payant. Ny anaran'ilay zavatra hipayenao anazy. Finoana. Zay vao mihetsika io. Fahasoavana namonjenanareo izy. Fa mifono inono izy azahoana an'ilay famonjena. Fahasoavana namonjena ko inanay mbola fonona hipayena anazy eo. Tsisy zavatra gratuit zany eto ambony tany e. Tsisy. Na am-piangonana tsisy. Toritentsy gratuit. Amin'ny dio fananao izy vidianana fahalalana. Tsy zavatra gratuit zany tsy misy. Ozy anao miaraka amin'ny vadiko gratuit tsy gratuit zany miaraka amin'ny vadinao. Tsy adinonao nga ny tampomaso. Tsy tadidinao nga ny vody ondry. Tsy tadidinao nga ny volany laliana tamin'ny mariage sy sisa. Ary tsy tadidinao nga ny volany lany tamin'ny fahaterana sy mamela azy isan'andro koa gratuit ahoana. Tsisy gratuit zany eto. Miala tsiny fa tsisy gratuit zany e. Fiangonana mampianatra fa gratos ny zavatra rehetra miala atao. Iny andro itenena le pasteur iny miala atao. Hitanao Andriamanitra. Tenenao rien n'est gratuit. Alléluia. Hitanao Andriamanitra. Jérusalem zao nivoangin'Andriamanitra, nivoanginy Jesosy pendant 3 ans et demi.
satria 30 ans Jesosy nanomboka niasa am'izay raha tadidinao ny lesona atsika de 3 ans et demi izy nanino niasa foana atao Jerosalema sy ny manodidina izy tsy mbola tonga tany Eropa sy ny Azie takany nataondry Saoly tsy tonga tany izy takany nataondry Paoly fa tao ihany izy niasa fa saingy zao hoe hitanao Andriamanitra tsy nalohany tao Jerosalema sy ny manodidina ny saran'le fahasoavana satria manao afaka teto tamatavagna izy nandeha nandreny taona sy tapany agny afaninambolo madinga raha taty izy nandeha afaka atao Tananarivo izy nandeha ny afaninambody sotra atao izy nandeha fa tsy taty amintsika le fahasoavana ny nandeha fa tany Jerosalema le fahasoavana ny nandeha 3 ans et demi izy ambata tenany iny mihitsy mandehandeha hoe Avary de Magary de hitanao ny antsena de hitanao tempoly de hitanao ny boulevard rehetrarehetra iny hitanao daholo Jesosy fa saingy zao tsy nalohan'le olo atao le finoana azahoana n'le fahasoavana tsy mino anareo izy zay foana ny teneniny izy Jesosy tsy mbola nitarena mihitsy hoe zao bokosy hiteko zao de tsy mba hitanareo kosa de tsy mba misy miara-maka sary amiko nareo nany tsy zany mihitsy natongavan Jesosy tao isaky miteny izy tsy mino aty hitanany ity tsy mino aty hitanany ity nefa izy de vonanao zavatra eo tsy mino ny sarany alohan'ny fahasoavana finoana ahoana nefa ny azahoana finoana amdio ny fanananao ividianana fahalalana ary avy amin'ny alalan'ny fahalalana no azahoana ny finoana ka ny zavatra ny fiangonana mitorana hoe gratuit ny zavatra rehetra aza tamanao mihitsy na tamanao fa amboary le mpanompon'Andriamanitra ampianaro miadana eny izy fa tsy ahitsinao mapy izy satria tsy mana droit zany ianao fa mivavaka ny tena zao hoe tompo ame fatakarana fa de otr'zao jereo tsara ngeny Luka 19 41 ka hatramin'ny 44 Jesosy io mitaraina io Luka 1 le nijerentsika teo izy voateraka izy mbola vohitsaiky fa tiana izy efa olon-dehibe Luka 19 41 44 amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàny dia nitomany azy io tanàna io tsy paria ka nanao hoe raha mba hanafantatra mantsy ianao na dia ny amin'ity andro ity fotsiny azy zay momba ny fiadanana fa ankehitriny niafina taminao manko zany 43 fa ho avy aminao ny andro zay ananganan'ny fahavalo iny zany tsy resantsika le fahavalo tovy tamin'ny manodidina naovany ianao fairahavaoa 44 ary amongotra anao hatramin'ny tany mba mizanakao ao anatinao ka tsy avelan'izy vato mifanongoeto anilanao valiny tsy nafantaranao ny andro namanginanao zany hoe ianao zany rehefa tsy nirépondre tamin'ny finoana rehefa tsy namaly amin'ny finoana ianao tamin'ilay fotoana zay namanginanao de io no itenenan'Andriamanitra hoe tsy takatrao le fahasoavana ny tolorana anao ianao zany mila mirépondre amin'ny finoana foana zay mahatonga amin'ny tena hoe manaova amen manaova alleluia hoe eto de misy anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga linika izy aloha sao de mbo tsy za zany sao de mbo tsy tokony androany zany toro-teny zany fa rehefa za le tahina amina miliara iny vao tokony mba hoe eto isy fidy fiara za fa nitahina amina miliara de za vao anao amen tsy finoany zany tsy finoany zany alleluia manaraka tsara ve antsika eo amin'ny Facebook alleluia engany ianao amin'ny Facebook azony zavatra tiako resahana azony zavatra tiako tenena raha ianao manaraka amin'ny Facebook manomana ty dililo ty tsy ny anazy zany ty ny anay zato ty fa ny anao zany le anao manokana manomana satria hotsofoka rano de dililo zo akaikinao na dililo kokoa mety dililo fanendasana mety fa mbola tsy avy nanendasana fotsiny pommade tigre mety koa i baume fosa mety rehefa tena akaikinao na alefanao amin'ny corps reny mety reny zany nao rehefa vavy zany tsy tokony ho tapaka dililo mihitsy ny tena marina fa ny lehilahy zao mbola mila mitady be am'zao oro zao hoe aiza misy dililo de dadiava ao trano misy ao na goutraire misy ao ataovy akaikinao eo le izy tahiny tompo manokana ianao raha ohatra ka afa akaikinao ny dilonao de atao hoe efa eto ena hoe vonina zay ataovy an'izay fotsiny halleluia atao hoe efa eto ataovy mahitako amin'ny commentaire ato hoe efa eto ny dilo le efa eto inilako inona moa zany resahako anao finoana zany eto ny tena tiany resahana ina hoe ny tena tiany resahana zavady finoana ny tena tian'Andriamanitra resahana eto Jesosy resahana kanefa pendant 3 ans et demi izy pendant 3 ans et demi lay fotoana zay mety 3,5 ans zany fotoana mety foana ho an'ny jiosy fa tao anatin'ny 3,5 ans tsy hainy jiosy nandray na segonde ray tamin'io 3,5 ans io ary tsy hainy de ozy izy Jesosy
ataoko mialina ianareo jiosy amin'ity zavatra hoentiko any amin'ny jentilisa ity satria izy tsy ninonareo ty zavatra ty hitodika amina firenena hafa zay mino azy zao ny jentilisa zao migoka ny zavatra tokony isy tany jiosy teto nge vao navoakako tamarena le publication le vehivavy le nitampahany dokotera ny trompe droite de nitampahany dokotera koa ny trompe gauche tsisy trompe tsony de nanao sini mihitsiny satria raha vao miteraka zany de zaza-tsosikora avana de amono azy ny farany de ny afarany zany nanao sini mihitsy hoe tapahana zany ny trompe de tsy miteraka tsony nisy nitariky teto le vavy ny vavaka le olo aby tsy niteny mahay mampiteraka anao le fiangonanao zay nitaritan'ny olo anazy tonga dia totsiny izy de tamin'le toro teny teto izy resandra de mba mila rendez-vous aminao pasteur de mandray olona zao de tamin'ny fotoana nandraisan'olona de niteny izy hoe zao de ny vavahana raha trompe zany ny tsisy tsy possible lalana tongavan'ny sperme mihitsy tsy tonga any amin'ny tranonjazy tsy possible azonao zany le samy zany kanefa de iny fa bevoka le olona ary izy moa le efa nanao commentaire ambany efa maro zao ny zanaka io firy zao ny zanaka iny efa anankitelo oe tena isa taona ane zany satria 4 lasa zay fijorona vavolombelona iny tanao misy rapidité alléluia misy rapidité amen tena ikanao misy rapidité hoe rehefa tonga amin'ny fotoana mety zany zavatra tokony tranga atao Israel lasa ty amintsika no mitranga amen ao Israel agnatra am'izao ao nge tsisy fandroana devolo Israel am'izao tsisy hoe toy zao famantarana araka zay rehetra mino metantarana marary satria le Jesosy le tokony anao ny mihitsy no laviny tsisy fa inona anio zao mbola le Torah zao anio le mbola le lalàna Mosesy mivakina be fotsiny hoe zay tratra rehetra mihinana kisoa de iaranty zay tratra manao maloto eo voany arabe de iara zany zao mbola fivavahanao zao le atao am'le vity koso numéri zany mbola fivavahana ao mandraka androany ny tsy questionao misy flirony spirituel be io fa ny azy tsisy an'izany ny azy ny fanamasina zao tsy considéré mihitsy tsisy an'izany ozy izy fa na inona ozy izy le anao tafiditra be mivavaka reny tsy tsapany re satria fanamasina mahatonga an'ireny ny azy zany mbola le mivavaka tonga de tena mivavaka tonga de tiany formule ray Adonai zao dia verina Adonai Adonai zany ny azy zao mivavaka tsisy impact fa ny tsika senao hafa mihitsy alléluia ny tsika senao hafa mihitsy alléluia ilazako fijorona vavolombelona ianao tamin'ny fotoana n'ireny crise ngeza be reny fotoana n'ireny crise be reny teto amin'ny firenena tsy tegny anao tamin'ny 2012 2004 2008 tamin'ny nisy crise de tamin'izay fotoana zay tsy mipetraka tsara ny androm-panjakana tsy hoe iza marina ny tena mitondra de iza marina ny tena tsy mitondra fa nisy ancien ministre niarany lahatra visa taminay teo niarany lahatra de voanindra de ozy izy Jesosy isao firy ny olona fa ozy izy manko le olona hoe tsy mandray tsony androany za zany fahatelo talohan'ny farany fa raha vao tary amin'ny fahamara zany tonga de fa anisan'le tsy raisany de nanisa tsara mihitsy nisaiko satria milahatra tsisy corona tam'izany de afaka mifampilahatra madinga olo 1 2 3 54 nisaiko intelo mihitsy fa 54 de to am'le 54e tsy mandray tsony ozy izy le anona fa zay ny baiko tsy tegninao ambassade n'izy io fa ambassade pilavany be to Madagasikara koa izy io de nandeha aloha le voalohany refugé ozy izy refugé ary amin'io le refugé en'olona rehetra fa refugé tena mandreraka be tam'izay de mandeha faharoa refugé de hitako tsara le ancien ministre zany teo tony angamba tsy mba manana anda diplomatique tonga de ary ambadika ary tony izy moa fa tsy amperinasa de ohatrany olona rehetra zany fahafantarako azy moa tamin'ireny koa mbola crise amin'ny firenena dia tsy hay hoe inona zany nena fa de miara milahatra ohatrany olona rehetrarehetra koa izy de izy angamba ataontsika hoe fahasivy amin'ny loko mba tsy amoronako zany mety eo amin'ny fahasivy na fahafito eo tonga teo amin'ny anjarany refugé kosa izy le anesy Jesosy malala ny antso an'izay le olona anankiray fahatelo ny lohako vehivavy zay izy Jesosy malala ozy izy mivavaka angamba le raiky aty de nivavaka izy nivavaka zany hoe mbola misy olona anankiroa zany zay vao izy le ministre zany le olona anankiroa zay vao izy tsisy 54 nisan'ny olona zay fa ny fahatelo alohan'ny farany refugé daholo ny teo ny devant rehetrarehetra teo tsisy androany angamba tsisy andro mioke mihitsy androany za amin'io zany ho any Paris tsisy andro mioke mihitsy angamba androany fa nivavaka de tampoka teo nahita vision sary hitanareo jeu de carte
karatra anaty boaty karatra atsangano tana zay tenao zay faizona hitanao Jehova nisy tanana fotsifotsy naka an'le karatra dia nanaparitaka an'le karatra dia miparitaka le karatra dia ozy izy Isao io za moa zany kinga tsy mila manisa satria jeu de carte 54 zay le feo zany dia ozy izy ao anatin'ny jeu de carte ozy izy firy ny jokera roa ho hitanao zany jokera roa eto androany zany ozy izy alleluia hitanao zany ozy izy tonga teo am'le vehivavy le mivavaka nanao intercession be le niteny Jesosy vous êtes l'âne kanefa io vehivavy io a tsisy peratra ny tanany zany ary io ambassade io raha vao tsisy peratra ny tananao mafimafy ny vy azahoanao vy zany a sana zay fa ivary teny aninany lany izy dia tsy revako tsy lany ndray le taorinany tsy lany ndray le taorinany tonga teo amiko lany ko a dia oza mantsy an'le telo taorinako sady rehefa lasa samy mahero a sady lasa nandeha hitanao Andriamanitra hitanao Andriamanitra tenenao na misy 54 aza hoe roa ihany ny jokera alleluia zay fahasoavana zay ampitaina aminao rehefa avy eo oza hoe zay fahasoavana zay ampitaina aminao rehefa avy eo hitanao Andriamanitra maminany aminao ahako naiza misy olona lavina ianao tsy azo atao an'izany ara lavinao ianao dia toerana tsara lavitra an'io zany ny antony andavana tao raiso zany zao amin'ny anarany Jesosy raiso zany zao amin'ny anarany Jesosy rehefa tonga ny fotoana mety a dia ny olona tsy ampozina tonga jokera satria ny ministra tsy lany izy ry tsinitsina reny no lasy eo ary anatin'ny jeu de carte misy roi misy reine misy ministre misy inona fa ny jokera ny lany misy 1 misy 2 misy 3 misy 4 misy 5 anatin'ny jeu de carte misy valet misy dame première dame misy roi misy rehetrarehetra fa le lehilahy multimilliardaire tsy lany kivy izy amin'io a dia sady mivoaka izy ny telefôna fa le jokera lany mbola io tadidinao ty tory teny ty amin'ny anaran'i Jesosy rehefa ilahatra visa ianao ary eto a misy olona iantefana faminaniana amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe izy ianao na izy karakara visa ianao any Allemagne tsy haiko na misolo tena an'le olona eto ianao na ao amin'ny Facebook ianao na ianao mihitsy le izy karakara visa ianao any Allemagne ary ianao taiza ny atongavanao any taiza zana bazaha tsy haiko zay antefanty teny ty na iza tsy haiko na mijery anao zao fotoana zao na tsy misy anarana tsy na tonga satria za tsy dia mana spécialité an'le anarana reny fa zao lazaiko anao tadidinao ty tory teny ty rehefa tonga amin'ny fotoana inonao ty hoe ianao le izy fa lany ianao amin'ny anaran'i Jesosy 9 mois ny tompo sa 6 mois ianao mikarakarany io foana tsy nety lany fa zao ianao lany manaova an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manaova amen amin'ny anaran'i Jesosy alleluia alleluia tenenao ery namako hoe olo tadidinao ty hoe rehefa tonga amin'ny fotoana milahatra hoe ary efa betsaka ny film tahaka an'io sy atao anaty baiboly efa imbe dehibe tahaka an'io fa tonga dia dingan'ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny ny roi Hérode ao anatin'ny karatra misy roi maria tsara ve anao fa tonga dia miseho ary amin'ny mpiandrondra izy indray nataony jokera ny roi nge ka tsy afa miala amin'ny roi tsy afa miala amin'ny place maroaroa ny roi fa ny jokera nge ka me miaraka amin'ny 1 jokera nge me miaraka amin'ny 2 jokera me miaraka amin'ny 3 jokera me miaraka amin'ny dame zany hoe ny place na jokera zany possible hitanao mindram-bola izy androany gaga ianao afaka ray volana fa mpampindram-bola izy zay ny place na jokera zay tsisy place fixe izy fa afaka miantra izy afaka mitombo zay ny hoe ainiminy ny zavatra rehetra raha azonao tsara hoe ainiminy zavatra rehetra zany hoe place rehetra anatin'ny carte zany hainao daholy teneko anao olo loatra anazy zao hoe sarotra aminao ny anary azy za hoe jokera hitantsika sy anao Andriamanitra do itetanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy dingany le fahasoavan'Andriamanitra fotsinotsotro zao le lehilahy zay lazaina fa ancien tsy tonompo tsony fa teo alohany tao arinany oui
vehivavy tsy nahazo ndara tena tamin'ity firenena ity, vehivavy tsy manambady, zay tsy possible mihitsy amin'ny ambasady io ny délivrer zany visa zany. Io tsy manambady anao ka hoany. Tsy ho ambasady io zany ninina tanjaky ny vavakao fa lasa izy. Lasa izy hoa. Satria nahoany? Jokera. Ary anao ny Andriamanitra anao jokera maromaro. Amin'ny alalan'ny dililo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Fa hoy izy mpanjaka Saoly ndray andro. Mpanjaka zany roi raha anao Descartes zany de roi Saoly. Ary Saoly roi de trèfle. Azonao tiako tenenina. Misy karazana roi miaritra trèfle fotsiny masany manindry amin'ny taona. Ary izy roi de trèfle. Fa rehefa niinvite olona hiady taminazy Goliath nandritra ny 40 jours et 40 nuits. Potra avy tampoka avany ny olona anankiray efa voaositra talohan'io fotoana io. Allo izy izy ataoko. Allo zany ady amin'ny lehilahy. Io lehilahy efa mpiady ana ekibony reny ianao mbola voafaky maliny mbo nianatra boxe. Io fa ohatra zay. Allo fa faranako mikasika an'io e. Azonao tsara me zany? Ary rehefa maty le ranamana. Zany hoe enao ke jere tsara ke tsy tamin'ny Davida le nahery fo. Le niteny allo e divako aminy no nanontany izy fa iza ny anaranao? Zanakizy ianao. Satria bonsy bady mitonatona antony izy aloha satria mba io no matiny fa tsy za. Tsy considéré ny olona zany ianao satria mbola tsy fantatra ianao na manana fahasahina biara. Fa rehefa vita ny ady zay Saoly vao niteny fa zanakiza hoa iny lehilahy iny e. Eo amin'ny devant masony eo foana ianao isan'andro fa tsy rara iny. Fa ho avy amin'ny fotoana misy zavatra boribory zay tazomina amin'ny tananao. De hozy izy fa iza marina moa iza marina moa vehivavy iny e. Hainao le zavatra boribory ve tsy safa io fa volant. Ho an'izay hoe safa le izy de raiso arak'izay. Ho an'izay vola 5 le izy de raiso arak'izay. Tahina manokana ianao. Fa samy mandray an'le tandrifiny avy. Samy mandray an'le tandrifiny avy hoa. Fa tsy misy malala azy. Satria izy manino? Jokera. Hitanao Andriamanitra fa zanakiza ho iny. Le tsisy nahalala mihitsy tsisy. Allo izy le anankiray fa alaiko renseignement. Herinandro izy vonazo. Izy zanaky anina, zanaky zao, zanaky any iny na makatsy makarimary. Aza malahelo raha tsisy mahalala. Aza malahelo. Fa androany alina novanao ty tantara ty. Amen. Androany alina novan'ny tantaranao Andriamanitra. Fa zao ameko secret anankiroa de atoritsika. Aza va dinan-kanina aloha tsika. Alléluia. Atao ve explique papa. Explique dadarija hoe. Nareo Facebook explique hoe tsy haiko zay anaovanareo anazy zany na papa na pasteriza na dadarija. Mety foana fa explique hoe. Explique ho hitako eto zany commentaire nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Rehefa tonga io fotoana mety io manetre tena fotsiny. Zay ihany. Ny atao manetre tena de maneke. Ahoana rehefa tonga le fotoana mety azafady? Manetre tena fotsiny maneke. Fa ozy izy Marie. Ozy izy Miriam moa izy amin'ny Bible anglisy fa Marie izy amin'ny teny frantsay. Ozy izy Marie. Ao amin'le Luka 1:38 tapany faharoa. Tapany voalohany. Inty ozy izy ny ankizy vavin'ny Tompo. 1:38 io aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Vonona nimba ny avenir nange Maria. Am'izany be voka tsy nanao firaisana zany izy Joseph. Raha tsy endaka tena be fo be Joseph. Ahoana ko za tsy minao zany ragnava de fa samy vita eto zany ny amintsika. Ngary zanona tsy misy. Ngary X tsy misy, ngary Z tsy misy. Nareo notra monsieur be style be voka tsy nanamba. Ahoana ko izy aninao zany. Fa de hoe mafy amiko miatrika ary Joseph ke de mandeha mihitsy nikasa za metraka mangino vao nanazavy mipotra zany le eritreritry natahorany. Fa na inona zavatra atahoranao, na inona zavatra tsy maintsy ataonao, manetre tena fotsiny. Eny tompoko, inty ny ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho atao amiko. Ino teo manetry tena. Article B le farany le 1:38B le tapany farany dia nandao azy lay anjely. Ahoana tsara izy?
rehefa avy manery-teny ianao zany dia manina le anjely azafady mandao anao le anjely satria ny anjely a za manko mbola nazava ny mystère ny anjely io fa be dia be ny zavatra tsy azontsika momba an'izy io fa amin'ny fotoana mety tena ekanao amin'ny fotoana mety alleloia ny anjely a ny anjely rehefa mitondra hafatra dia io rehefa vita ny hafatra dia miala miverina makany an-danitra izy rehefa hitany fa nanaiky ianao averiko midina le anjely mitondra hafatra dia rehefa hitany ianao fa manaiky na koa manery tena n'le hafatra mahavezatra le hafatra hitanao le anjely ary rehefa hitan'Andriamanitra izy fa ivily ijery an'le roy memy Mosesy dia nanazava le anjely zany Jehovah zao anjely manko ny teo azony tsara zany io le anjely izy niseho taminao tany amin'ny roy memy zava-miafana aminao zany zay zava-miafana aminahy koa hoy izy le anjely ianao hitona an'ity zazavy tsy miala eo mihitsy izy mandra-panaikinao ary avy nyteny Mosesy andeha tsy hitany le afo teo amin'le roy memy mitovy tamin'le mari mihitsiny ary vitsano izy lasa izy nandeha fa teo amin'le fanazavany dia ahoany zany mbola manazava izy aloha mandresy lahatra izy aloha be duika loatra zasy ianao dia mandresy lahatra izy satria maninona lasa izy miverina mandeha any an-danitra rehefa hitany fa manaiky ianao satria raha vao iny fois tonga any an-danitra iny dia midina indray le anankiray mpamaly an'le zavatra ninonao fa tsy le mpitondra hafatra no mamaly anao fa le mpitondra hafatra miteny hoe vitany le mpitondra hafatra ohatrany hoe tonton clé zany zao ohatra zany anao gros œuvre vitany dalina dadarija aiza indray le mpanao finition fa mialy zay rehefa vitany dalina dia miditra indray ny mpanao finition ohatra zao zay hitanao zao nanao ty carreau ambony ty tsy ry tonton clé fa mpanao finition fa nanao an'ny altara ry tonton clé tsy mahay finition a fa misy fifanarahana ohatr'zay zany ohatr'zay koa atsagana ny tanazay mahazo resaka azafady ohatra hoe vitany asa amin'ny pasteur manamasina mialy pasteur dia miditra anay ianao sy ny cuisinière amin'ny fisakafoanana ary amin'ny mariazy fa tsy pasteur nay mbola nindy an'le atody ao mazava hoe zavatra resakanao tena ekenao rehefa tampina rehefa tonga rehefa ekenao ny hafatra entin'le anjely mpitona hafatra hoe zay izy vao miala ny atao hoe ekenao e na nientry teny ianao dia miakatra le anjely dia rehefa izy miakatra iny dia mitape an'le anjely anankiray raha nandray ianao fa nanaiky izy misy finoana izy na nientry teny izy zay vao midina le anankiray tsy haiko na 4-4 nentina avany na trano nentina avany na tany nentina avany na tenisy nentina avany za tsy mahalala ny zentina avany fa zay zavatra nanentrenao teny dia midina le anankiray hoe midina ho a le anankiray hitanao ny Andriamanitra zay mahatonga ny olona anankiray rehefa tsy metry ny olona anankiray tsy mety amin'le didin'Andriamanitra tsy mety amin'le hafatr'Andriamanitra hoe aza ataotaonao aminaty zany bevoka ho azy tsy mandany firaisana zany Jesosy aza ataotaotao aminaty dia Andriamanitra rehefa tsy mijery olona hafa fa ianao foana ny sistemany eo zay no mahatonga ny fiainan'ny olona anankiray tsy miova mihitsy ny fiainany eno tsara tsy miova mihitsy ny fiainany zay no mahatonga anazy hoe lay ny hafatra sy profesia efa eniny foana no eniny foana teto izao ny teneko zao no ataonao raha nabavy na zao no ataonao raha lahy zay vao miva io ianao ko mahafantatra le pasteur ry amin'ny anina mitovy mihitsy manko ny rasena loatra tsy azoazoko le zavatra resanareo tsy miala eo mihitsy ny anjely iny na aiza ianao zay no mahatonga hoe naiza fiangonana andiananao dia iny foana ny hafatra ohatra mitovy amin'le tary any mbola miteny le anjely amandra-paneky anao hoe nareo vehivavy maneky ny lehilahy amandra-paneky ny lehilahy hoe nareo lehilahy tiavo ny vadinareo tsy miova mihitsy ny toro-teny eninao mamaky anao manisany mbola iny ihany ny eninao nefa le vadinao mamilafo mbola iny ihany ny eninao ahoana ty kosa aloha dia eo foana le anjely makary mama germaine ianao hitanao ny problème anao rehefa mahita anazy mama iny tsy soloanao ny akanjony amin'iny nefa anao tokony anao zay mivady sazanao soloanao ny akanjony diovinao alainao mihitsy amin'ny tanako va abaiko ny mpanampiasa ka aminao ka dia hozy izy dia tsy hitako zay atao tonga ty indray anao zany ianao tsy mbola nafantaranao fa mama mafantanao ndo mba aty midadaridy zany ndray tonga eto anao nareo vehivavy manengy vatanareo ohatrany le tary any ty ngamo dia eo mpanaovana toro-teny mandefa message amin'ny mama izy nganesaka tamin'ity lehilahy ty anao fa ny zavatra resany ato ankoatra hoe za foana ary mahagaga mihitsy fa igny efatra zay masony tsy palotra taty amina taty le maaiza ny azako an'zay resaka mifanaovanao tany hitanao Andriamanitra hoe hitanao Andriamanitra fa ny fotoana resinao iny toetra iny dia gaga ianao fa mivany zavatra rehetra satria ahoana neny resinao le toetra nanaiky ianao ny eritena dia lasa le anjely tonga indray mpamaly vavaka maneritrery tena amin'ny anaran'i Jesosy
misy manao resaka ve sa misy tena fanina misy aiza izany resaka zany izany tena fanina tanteraka rehefa te hihinan-kany zay pasitera fa tsy azony intsony resaka alleloia alleloia ny antony tsina mahatonga ny fiainan'le olona tsy miova foana tsy avelany lay tsy fankataovany tsy avelany lay tsy fankataovany iverina any am'ilay naniraka le anjely tsy mankato izy de tsy mety miverina mihitsy na zay fa eo foana ary le anjely manaraka anao foana gaga ianao fa hatrany Afrika ianao hatrany Amerika ianao hatrany Azia ianao mentory teny mijery tampoka ianao miany mbola iny ihany ny afatra renao ahoana ty tsy azoko mihitsy iny tsy miova mihitsy fa raha vo iny foa iny niekenao fotsiny de milamina ny zavatra rehetra ozy izy Andriamanitra efa tantaraiko atsika tety tamin'ny sabotsy iny na oviana an'ilay lehilahy tsy mety anao dimy mihitsy nefa de hidiram-bola be ary ny fiainan'izany lehilahy zany a miakatra rehefa tonga ny faratampony de midina nanan'olona vola miakatra mandeha any amin'ny 500 millions any amin'ny 600 millions rehefa aveo ndray ananan'olona vola mandeha any amin'ny 700 millions ndray ahoana zany tsy mety mihitsy de niteny azy mamy rehefa tonga tao mamy izy de izy Jesosy hoe ho avy aminao eo a i monsieur lasopy monsieur lasopy ye ho avy aminao eo monsieur lasopy zany ny pasteur ho avy eto ny monsieur lasopy ka teo tam'izay ay asa iza tondra tsikinana lasopy angamba zany mahafinaritra kosa tonga avany le olona fantatro tsara mihitsy ha monsieur lasopy tsy olona manana ny fandehany tiako monsieur lasopy eo de niteny izy ny fiainako Jesosy ny fiainako mama miakatra de mitetaka miakatra de midina miakatra de midina miakatra de tsy mety tafavoaka am'izay zany foana ary io tena olona ambinimbola be satria nandray ositry ny fitahina ozy rehetrarehetra ndraisan-daoly fa de tsy mety tafavoaka ny fiainany de ozy izy mama ianao ve mandoha dimy mazafady izy io manko izy hoe tena misy zay nyteneny pinoato tsanga mbolo oatra main courant mihitsy any ianao le hoe tena Jesosy iny ty ataon'ity zanako ty zany hoe mifantaniny eto mason'olo leto ohatrany hoe tsy mpianatra Gamaliel ary tony sa mpianatra izy tony fa ahoana ho azy ny namako ny tena marina izy io manko ry mama mafy loatra manko le hitahiny tompo atsika mama de matevina le raha matevina le raha izy ka mampangovotra ny an'olona azy tonga de tsorona anareo fa ny anandray izy tonga de nizao mihitsy ny teneniny rehefa tonga eto ry profeta Toreny Risa rehefa misy mpanompon'Andriamanitra mba afarany dadarijaka le goavagoavany reny de mba le mandraindray anjara ohatrany hoe inona ny landrareo tao tonga de alohako daholy manahoana ny monsieur lasopy marina ohatrina ny sambrareo tao fa za mba handray anjara kely am'izay azo atao rehefa le misy reny Karmela de le mba manolotra ohatrany hoe tonga de manolotra sans lasaka zany ny azy zany fanaovako ny azy fa tsy mety fe zany de Jesosy ny teny hoe aza mampianatra azy intsony fa izy de zay mandrapikipony masony de tsy anaiken'io izy fa zao kosa nefa ozy izy ny situation tsy ova miakatra de midina satria ny valala ozy izy tsy azo koroahana fa ny valala efa natoroko ny fomba fandroahana azy maria tsara ve anao zany hoe naizana zany iny rangainy andeha de verina foana zay fampianarana zay fa le anjely tena mpitona le fitahina miakatra tsy midina tsony tsy tonga mihitsy fa tonga de adiky le samy rery sy niositra fotsiny zany zao miasa amin'ny zavatra rehetra engany ka tsy eto amin'ity manatrika eny tsisy vandana zany tena zany fa mampime be ary jereo ny fiainanao fa zany mihitsy raha vao tsy io ny ataonao raha vao tsy io maria tsara ve tsika isanao fa de raha mahira rere de tsy resaka dimy androany teneko tsy zay ny androany hoe tanao Andriamanitra faranantsika le izy satria lava loatra ny tompony hitantsika isanao raha pitsika isanao hijery teboka anankiroa pitso maraina dia ianao tiako iomana am'izao fotoana zao afaka raha mitendry ihany zo tsika ny an-trano any tiako iomana am'izao fotoana zao raiso le dililo amin'ny anaran'i Jesosy halleloia hanamasina nyity dililo ty tsika androany alina hanamasina ny dililo anao ny androany alina fa raha pitso maraina iny no ilaitsika rovina zavady amin'ny 5 maraina mifotsika isanao amin'ny efatra sasany vavaka tsika isanao ka hatramin'ny 5 de amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 satsika isanao mianatra ny etapany faharoa farany amin'ny 5 sasany fanosorana ao mitady kopy tsika de feno ataontsika anaty kopy iny de anao maka kilo otrao fotsiny de
dia manositra amin'ny tenanao dia mivavaka ianao avy eo. Nareo any an-trano any koa ohatr'izay koa ny ataonao araisinao le dililo amin'ny dimy velomy ny telefôna anao tonga dia efa resort amin'izay mba mijery télé kely rahapisy telefôna kely rahapisy manao sao dia gaga ianao fa mifoha maraina be anao ohatr'izany omaniny revay anao fa hanositra anao vao maraina Andriamanitra. Hoy ianao manasy atao zao arivo zao tsy miteny anazy zay tsy nafana zao reko fa alohan'ny olona izy andinika tsara satria efa nisy anjely tsiray fa niteny antsiray any amin'ny zavatra tokony ataony tsirairay avy mba hiakatra ne raha-pitso maraina io anjely io dia hidina le anankiray vaovao. Alleluia. Dia ho hitanao fa amin'ity volana ity zava-mahagaga sy mahatalanjona nitranga. Alleluia. Hitanao Andriamanitra zay manery tena ozy izy no asandratra. Hitanao na tonga an'le Jakoba tsy maintsy pitserina ny fotoperiny satria izy efa nanetry tena naiky ny zavatra rehetrarehetra nolazain'le anjely. Azonao tsara le anjely andeha tsy avelany mandeha ozy le anjely meko ny lokiky indray mandeha no aty daka zany pa dia votsitra le garde lasa le anjely satria ny anjely iny tsy azonao tazominy mpitondra afatra fotsiny iny hoenao dia ataon'izao 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 fa tsy mpitondra valimbavaka iny fa afatra fa rety kosa ataovy izy izy ka hoana izy ny tsy avelanao mandeha izy mainka ny signaly efa manery teny ny araiky mariantsara anao fa Jakoba moa mbola atao anatin'ny dimension tsy fahalalana dia tia ny ary hipetrapetraka amin'io le anjely. Ao izy le anjely mantsy Gideona ianao no anafaka nyity firenena ity afatra fotsiny teo izy Gideona ie niary vao nyteny fotsiny Gideona ie lasa le anjely ka tonga tsy hitany mainka andefa anjely hafa anankiray indray anatateraka n'le valimbavaka. Alleluia. Zavatra impossible Andriamanitra rehefa miseho aminao ataovy ny trano ahoana aleo aloha tsy manery teny zany ataovy ny trano dia ataovy ny trano. Amen. Ozy Andriamanitra ianao efa ohatr' zao dia ataovy zay. Efa misy afatra efa nitenena Andriamanitra indroy telo taminao dia ataovy zay. Ataovy zay mba hatongavan'ny madama, ataovy zay mba hatongavan'ny ramose, ataovy zay mba hidiran'le vola, ataovy zay mba tsaiko, ataovy zay, ataovy zay. Vavakantsika ho an'ity dililo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mivavaka ao dia mivavaka automatika koa amin'le anao any an-trano. Eto hivavaka ao anao le any an-trano. Ty tanako ty vavaka ao anao any an-trano any. Ty dililo ty atsanganao ty ny tananareo hivavaka ao an'ity tsika. Raha io misaotra sy mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotrany amin'ny afatra androany alina. Misaotrany amin'ny teny zay nizarainao. Ataovy mafafa le lamozika. Misaotrany amin'ny fahasoavana. Ary misaotrany amin'ny fofinaina zay ampidininao amizao. Ataovy mafimafy le lamozika. Misaotrany amin'ny fahasoavana. Misaotrany amin'ny fofinaina zay ampidininao amizao minitra sy ora ifampitenenana izao. Fa mangina isa-tokantrano ianao. Amangany tsiraray ianao. Tonoky ny dililo zao tao zao. Tsofoko idiran'ny fofinainao Andriamanitra ka naniavana any Ampita na ny any ivelan'ny Tamatavy, Tananarivo, Majunga, Fianarantsoa, Toliara, reo any Russie, any Allemagne, any France, any Afrika, any Amerika, any amin'ny toerana zay tsy hitan'ny masonay nefa manaraka amin'izao fotoan'izao na ny mpanaraka directa na ny indirecta zany hoe mety afaka 10 andro ianao vao hitan'ity ka mampianatra an'ity zavatra ity dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa raha menao fotoana le dililo fanamasinana iny quelques heures dia orina zay anao vao manositra tahaka ny hoe atoritsika anao dia rapitso anao manositra mba hiasan'ny sainao tsara ny hoalina inona ny tokony halana ary inona ny tokony hidirana inona ny tokony hapetraka ary inona ny tokony hatomboka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aoka ty dililo ty vavolombelona amin'reto olona manjato ny manatrika amanarivo ny manatrika amin'izao fotoana izao fa nanositra ny amin'ny tapikandriny izy ry anjely eo dia midika fa hanery teny izy zany ary ho avy le anjely anankiray zay tona saison vaovao azy tapitra ny andro ny filazana fa miditra amin'ny andro ny fakatoavana araka le teniko hoe tapitra ny andro ny insidi fa miditra amin'ny andro ny ainsi fait amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra anao hoe amen, amen, amen. Dia manome fotoanao zany raha pitso amin'ny 5 ho anao zay atao amin'ny Facebook manome fotoananao raha pitso amin'ny 5 velomo Facebooknao manaraka an'le fanosorana direct tsika asianao dia omany le dililo ataovy eo anilanao akaikinao fa tena hoe anao fanosorantsika mba hahafahan'Andriamanitra mitahasy mitahanao amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tompony hitanao anandratra anao ny Andriamanitra makasitraka
mandresy saritsika.